Asa fiahiana mpiarabelona nanomboka tamin'ny taona 2014 ho an'ny ankohonana sahirana eny amin'ny tontolo Ambanivohitra ny asa avotra mirindra. Tanterahina amin'ny alalan'ny asatanamaro ary asa atakalo vola kendrena hanatsarana ny famokarana ary famokarana mitondra any amin'ny fihatsaram-piainana lovainjafy. Ny tanjon'ny asa avotra mirindra dia fanatsarana ny siam-pamokarana sy fampivoarana ny maha-olona. Izany hoe voakasika avokoa na ny fambolena, na ny fiompiana, na ny tontolo iainana, fa indrindra ny fiainana andavanandro ny ankohonana mpisitraka. Mitombo ny foto-drafitrasa eny an-toerana toy ny tohodrano sy ny lakan-drano na kanalina, voaron'ireo foto-drafitrasa efa tsy nampiasaina nandritry ny taona maro. Mihitatra ny velaran-tany azo volena na an-tanety na an-tanimbary, mampiatro ireo teknika vaovao momba ny fanajariana sy ny famokarana ireo mpisitraka. Lasa mahatoky tena ny tatsaha. Mihamafy ny firaisan-kinan'ny olona eny anivon'ny tontolo anatanterahana ny asa avotra mirindra, manana mbavaran-tsakafo sy tahiry masom-boly, ary indrindra ho lasa mpamokatra mahaleo tena. Ny tsara ny vokatra ary mirona be koa any amin'ny famokarana ara-biolojika. Izany hoe melonaka ny tany, mitombo ny vokatra isapototry ny mangahazo, mamokatra trondro ny mpisitraka ary efa manomboka mioto ny vokatra amin'ny karazan-kazo isan-karazany izay nambolena toy ny kafe ihany koa. Ankoatra ny asa dia maro ireo tantsoroka omenan'ny mpisitraka ary antenaina fa hitondra soa bebe kokoa an'izy ireo toy ny fianarana mitantana sy mampiasa vola, fanabeazana sy fampivelarana zaza, fanjarian-tsakafo sy fanentanana isan-karazany.